dia namoaka tao amin'ny compte Facebook ny voapanga Jean-Luc Randriamihoatra ka nolazainy tao fa ny kandida Ravalomanana Tojo dia nahazo ny salanisa 220 faingo 120 isanjato raha ny kandida Ramanatsoarilala no nahazo ny salanisa 320 faingo 420 isanjato. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny sain'ity vaovao malagasy ny faneho-kevitra nataon'ny Général Richard Ravalomanana na Général Bomba no zarentsika eto mahakasiky ny raharaham-pirenena. Eo ihany koa ny faneho-kevitra nataon'ny Tonia mpampanao lalàna eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo renivohitra Ramatoa Rakotonianina navalona mahakasiky ny raharaha Jean-Luc Randriamihoatra izay. Ary ndao aro jeretsika misy kokoa faneho-kevitra nataon'ny Général Bomba na Général Ravalomanana Richard izay. Niteny izy naneho hevitra hoe aleo fampandrosoana marina no atao fa tsy hifampitsapahery. Ianao nga haresy ny miaramila tsy tokony hatao fitaovana intsony ny vahoaka hanakorontana eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny antenimiran-doholona Général Ravalomanana Richard omaly teny Anosy. Tombotsoa ho an'ny firenena no aoka hojerena mba hisiany fampandrosoana. Efa nisy ireo olona voasambotra noho ny fanakorontana saingy tsy nisy nanampy azy ireny ka tokony hahatonga saina izany. Ary tsy haresy miaramila izany ianao, miaramila mikomy ary vitanay no mifehy azy nefa ny tanabasy. Hitantsika zany dia faneho-kevitra zany karazana hoe mandrangitra ny vahoaka. Ary hita faneho-kevitra neto dia karazana misy clan, misy mafia eto amin'ny tany firenenetsika. Na miaramila mikono izy zareo voasakany zareo. Zany hoe manana clan zareo, manana mafia. Io ane ity ataontsika hoe Général Bomba ity ne anisany tompona andraikitra ihany koa tamin'ny fanokana-panjakana tamin'ny 2024. Anisany nandray anjara ary io irakiraka ny filoham-pirenena ankehitriny Andradjoelina zany indrindra no mahatonga anazy tsy foiny ity Général Ravalomanana Richard ity na dia ataontsika ny retraité aza izy dia nitendrena holoholona dia lasa président antemeran-doholona zay satria hitary zareo fa mamaivay ny raharaham-pirenena dia io anisany hitazona anazy eo. Ireo monko rehefa mibaiko na dia ataontsika hoe Général retraité mibaiko amin'ny ambanin'aria dia manaraka efa foana nefa iza tokoa moa no tena mahazo tombotsoa ny firenena ve ny Madagasikara malalantsika ty ve sa izareo manokana ane no tena mahazo olombitsy na ataontsika mahazo miliara zareo fa ny vahoaka na ataontsika hoe ny ambany grade ty ireo miaramila gendarme police ireo baikony dolo reo nefa mahazo 4% no azo zareo fa ny vahoaka madinika hoe tombotsoa ho an'ny firenena no jerena, tombotsoa nareo tompoko lahy sy tompoko vavy no jerenareo satria nareo ao anatiny ao mikonikony misy groupe nareo ao misy mafia nareo ao. Ary misy ihany koa ny vahoaka ampirenena olo-pirenena maneho hevitra hoe ny mijanona mandrakizay tsy misy baina tandremo fa rehefa avy loatra ny miatoatota dia mafimafy ny fiatrakan'izany. Azarangitina ny vahoaka fa amin'ny fotoana tsy ampoizinao no hipoaka ny sarim-bilany. Tsy fantatrao anga ny nanjohan'ny Bashar al-Assad ary tombotsoanareo no tianareo fa tsy ho an'ny voakitikitika tsy tiry zareo voakitikitika zany tombotsoa zareo. Io manko misy fetra ny zavatra rehetrarehetra ary misy fotoana. Ary fary Général Bomba ve mihevitra fa tsy handalo fahafatesana eto an-tany sady siborika ary ve ny fiaveran'ny ngahiny tenany. Maro ny faneho-kevitra ataon'ny olo-pirenena rehetrarehetra amin'ny tambazotra serasera zay ary matetra zany faneho-kevitra zany ary ketrika na stratégie ataory zareo zao ne mba hanina ny olo-pirenena dia tsy sahy satria efa misy voasambotra zany mihitsy manko tenena hamafisiny mihitsy hoe efa nisy voasambotra izy dia tsy taitra zareo satria ny mpanohitra eto manko tiany zareo mety hoe lehibe ny mpanohitra sy tena ndrena sy olonaiko ny antoko tima ny antoko rehetrarehetra na vovonana zany na olo-pirenena zany na eo ihany koa na ireo ataontsika hoe lehibe ny mpitarika fiangonana ireo ary no hamafisiny satria amin'izay ny vahoaka matahotra tsy hitolona na hanao grevy satria efa tonga aloha ny stratégie zareo hoe misy olona voasambotra zareo tsy rarahin'ireo mpanohitra ireo. Amin'izao fotoana izao ane niverina indray ny fijaliana resaka jiro sy rano. Hatreto aloha tsy problème ara-politika ihany no hita etsika eto fa problème ara-sosialy. Eo ny économie sociale.
hatramin'izao ny vahoaka manontolo ny famitaraina amin'ny resaka jiro ty aiza moa amin'ny teknôlôjia fa avolenta zao mampiasa AI mampiasa ChatGPT rehetrarehetra ny firenena na ataontsika na Afrika rehetrarehetra na ny Europe na ny Asie rehetrarehetra dia tsy misy tsy ahitataratra zany hoe ataontsika hoe délestage fatapana jiro lava reny efa stratégie zareo ihany koa nefa akatokatroky ny fifidianana aloha de alefa tsendrika aloha ny jiro sy rano mba ahafahana mahazo olona efa stratégie ry zareo ndray am'izao dia alefa averina indray ny jiro sy rano na hoaiza nareo tsy afaka manao satria zareo manana gendarme police miaramila manana mpibaiko de tsy afaka mikofoka itsika vahoaka zany mihitsy tiry zareo ny amafisy fa hoe raha nareo ataontsika hoe mitolona eo voasambotra de any zay fa tsisy olona hanavitra na hiaro anareo zany araka ny tenentsika tamin'ny voalohany tao manko de ho jerentsika ihany koa fa ny kevitra nataon'ny Tonia mpampanao lalàna eo anivon'ny fitsarana mbara tonga voalohany Antananarivo zay raha matora Kotoniaina na Rindra na Valina zay fa hoe ny aiky izany Lisandremihoatra fa niditra tao amin'ny tranokalan'ny CENI ary fidirana tsokosoko tao anatin'ny système de formation an'ny CENI fampidirana na ny fanaovana données d'informatique fa nytohitohina filamina anaty no vesitra hiampangana Andriamatoa Jean Lisandremihoatra ny aiky ny tena rehefa niakatra fampanaovana omaly 6 janoary fa nanao ireo heloka ireo hoy ny Tonia fampanaovana lalàna eo anivon'ny fitsarana mbara tonga voalohany Antananarivo izay raha ny fantatra dia isan'ireo informaticien comité ad hoc zany nandrafitra ny tranokalan'ny CENI Jean Lisandremihoatra raha ny fanambarany Tonia mpampanao lalàna eo anivon'ny fitsarana izay fa izy ny lalàna handola mandy 100,000 hatramin'ny 10 millions d'ariary sy fampidirana ponja ray taona hatramin'ny 5 taona ao an-tranomaizina ireo vesitra ampiangana ity informaticien ity araka ny nambarana Andriamatoa Kotoniaina na Rindra na Valina hatrany taorian'ny fihonana fampanaovana Andriamatoa Jean Lisandremihoatra omaly dia nampidirana ponja vonjemaiko manko ny tena ary hitantsika ihany koa manko fa nandeha namangy nitsidika ny Jean Lis manko ireo solotena vovonan'ny firaisankina sy ny antokotimy izay koa izay ny zava-misy iainan'ny firenena amin'ny ankapobeny misy herim-pamoretana ary misy mafia misy tsirefesy mandidy ary hotrany tsy misy zany lalàna maneho hevitra zany ihany koa Kotolalay Maitsambo maneho hevitra ihany koa ny Fanirisoerinaivo maneho hevitra ihany koa ny Flerira Kotomalala tsy misy zany fitsarana marina zany ary tsy mitsara araka ny tokony izy satria misy baiko ataony tenentsika misy mafia eo ny ataontsika hoe filoham-pirenena Andry Rajoelina eo ny Père Bleu na Mamra Vatomanga eo ny Général Bomba na Général Richard Ravalomanana sy ny sisa tsy voatanisa ry zareo manana organisation na clan izay koa nanamary zareo zay hitantsika ny aiza moa zao ny mahakasika ny ben'ny tanàna ny Mahajanga zavatra sinema hita zao vahoaka rehetrarehetra tsisy tsy nahita niny mandiodio izy am'izao tsy tsarana izy ane tokony disqualifié tokony hiakatra zao ataontsika hoe rivo rakoto vao fa efa fantatra zao rivo rakoto vao ny faharoa de tsy asiana sira tsy asiana resaka fa rehefa ry zareo zany no tsy manara-dalàna de mandeha ho azy ny lalao na ny raharaham-pirenena fa zareo aza ataontsika hoe tsisy porofo mivaingana hanjikindrehary zareo any Jean Lisandremihoatra ty zay ny mahatonga ny vahoaka rehetrarehetra mitaraina ary maneho hevitra olona zao migalabo zao hitantsika zao ben'ny tanàna migalabo zao ben'ny tanàna Mahajanga sinema nataony reny de jerena fotsiny tsisy pitsara mihitsy eto Madagasikara koa tsika eto tenentsika zay tsy misasatra manentana mizara ary mitantara ny zava-misy marina fa asakasaka izay tsy mino na tsy manatanteraka na tsy mitsangana amin'ny zava-misy iainan'ny firenena vahoaka malagasy zao teneniko indray ireo mpanao politika reo solotenantsika ihany reo ary ireo tsy problème ara-politika ihany no zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy fa hitantsika resaka sosialy jiro sy rano PPN fiakaran'ny vidim-piainana vary zany ane mampitarenana vahoaka rehetrarehetra resaka ara-sosialy sy ara-ekonomia fa tsy resaka ara-politika ihany ka io misy mpitarika mpanao politika reo no anisany
tokony tohanana ny vahoaka rehetrarehetra izay mangirifiry izay ataontsika hoe ao anatin'ny fijaliana zany tsisy tany-tandalana eo ny fijaliana zay tsy voatanisa tenentsika teo zay koa eo aza araka ny tenentsika teo zay dia tokony hapetraka ho taonan'ny filaminana ty taona 2024 ty hoy ny premier ministre Christian Tsahy ahafahana manatanteraka ireo tanjona goavana napetraka ny fitondram-botsakana ao anatin'ny fitoniana sy filaminana nambarany arakin'izany fa amelohana tanteraka ny fambolena ny kolotsaina herisetra sy fanokorotana ny firenena na amin'ny endriny mivantana izany na amin'ny ankolaka no tsahivin'ny premier ministre fa vaindoan-draharaha ny fitondram-pandrakana ny fampiakarana ny farim-pianan'ny malagasy ho amin'ny tsara kokoa hatrany napetraka ho isan'ny lahara-pahamena ao anatin'ny fandaharana asa-panjakana sy tetipolam-panjakana mandritry ity taona ity ny fizakana ireo filanim-pona andavanandro hoy ny premier ministre Christian Tsahy ao anatin'izany ny fisitrahana araka ny tokony ho izy ny jiro ny rano ny fanamboaran-dalana ny ezaka sy tetikasa rehetra atongavana amin'ny fahavitana ara-tsakafo izay anisan'ny teboka lehibe nisongadina ny filoha rajoelina nandritra ny kabary tamin'ny farantaona 2024 hoy ny premier ministre Tsahy Christian tao amin'ny Orange Actu Madagascar. Araka ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoakan'ny CENI. Mariana moa fa io voapanga io dia informaticien ary isan'ny mpikambana tao anatin'ny comité ad hoc nanao ny famolavolana sy ny auditin'ny tranokalana sitin'ny CENI. Rehefa noadiadina teo anatrehan'ny mpitsara ny voapanga dia niaiky izy fa niditra tao anatin'ny serveuran'ny CENI ary efa ela sady imbetsaka izy no efa niditra tao anatin'izany serveuran'ny CENI izany. Izany hoe tsy vao tamin'ny eo asabotsy faha 1 volana Desambra 2024 io izy no niditra tao anatin'ny izany serveuran'ny CENI izany. Manaraka izany rehefa nosavaina ny solosainan'ny voapanga dia nahitana capturan'ny accès répertoire route an'ny CENI. Ny fahadimy volana aogositra 2024 ihany koa dia namoaka tao anatin'ny compte Facebook ny voapanga izay manao hoe taratry ny fitondrana mivoaka tsokosoko miditra tsokosoko Jiramandoza. Niaiky ihany koa fa namoaka ireo teny ireo tao anatin'ny compte ny voapanga. Izany vesatra voalaza rehetra etsy ambony izany no ny ampangana azy amin'ireto loham-pampangana manaraka ireto. Voalohany, fidirana tsokosoko tanaty système d'information izay voatondry fahaizany ny andininy fahatelo ary fahaenina ao amin'ny lalàna 724 teboka aotraotra enina tamin'ny 17 volana Jolay 2024 mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité izay mety avoasazy azy andolamandy 100,000 ariary ka hatramin'ny 10 millions d'ariary. Faharoa, fampidirana na fanovana données informatique mba hinona fa marina izany données diso izany izay voatondry fahaizany andininy fahadimy ary fahasivy ao amin'ny lalàna voalaza etsy ambony etsy ary mety avoasazy ny voapanga 2 taona ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina ary andolamande 2 millions ariary ka hatramin'ny 10 millions ariary. Fahatelo, fanotohinana ny filaminana anatiny, indrindra ny fanovana ny voka-pifidianana voakan'ny CENI ara-dalàna ka miteraka fanakorontanana eo amin'ny sain'ny mpifidy ary mandrisika ihany koa ny vahoaka hikomy amin'ny jirama sy ny fitondrana tamin'ny publication izay navoaka ny milaza hoe Jiramandoza. Izany dia voalaza sy voatondry ny andininy fa 250 andalana fahatelo sy faharoa amby 70 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ka mety avoasazy herintaona ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina. Ireo vesatra mianjady amin'ny voapanga voalaza etsy ambony ireo no nampidirana ponja azy vonjimaika mandra-pahatonga ny fitoam-pitsarana azy. Toy zay ary vahoaka malagasy ny afaka nyzarentsika eto dia azadino trano miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika matsaritsary zavatra zay makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy.